fa mendrika izany ianao ilay Andriamanitra mandrakizay, ilay Andriamanitra mahatoky, ilay Andriamanitra lehibe amin'ny voninahitra, amin'ny asa, ilay Andriamanitra ny fahafenona, tsy mila na iza na iza, ary Andriamanitra tsy toa, nefa tia dia tia anay, ka niantso anay ary mandray anay ho isan'ny zanakao noho ny amin'ny Jesosy Kristy, ka manangana anay mba handova ny fiainana mandrakizay. Lehibe ny asanao amin'ny fiainanay Tompo, zany no ankalazana ianao, ary avo dia avo ny fiandriananao, zany ny ondreanay, ny tsaoka ny fiandriananao sy ny voninahitrao. Tompo, mendrika ny haja rehetra ianao, mendrika ny voninahitra sy ny fakasitrahana rehetra ianao, ko raiso zany, fa zany no antony ivoriana eto, mampiombona ny fo amam-pananay, manandratra anao, lay hany Andriamanitra, ary lay hany mendrika ny fisaorana sy ny fakasitrahana. Dia meteza ho eto anivonay, ary velomindray ny finoanay, avaozy aty anatinay ny fitiavana anao, mba ho tahaka ny tiavanao anay, no itiavanay anao sy fankatiavanay kosa ho voninahitry ny ray. Dia aminaran-tsoanao Kristy, lohan'ny fiangonana sady tompon'izao fivoriana izao, no entinay manandratra izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Ry havana, hoy ny soratra masina, raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena, ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha mieky ny fahotantsika kosa isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra, ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary anatina ny Tompo, amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka isika, amin'ny fahatsiarovatena fa ilay tiantsika dia marary, miferinaina noho ny fahotana zay ny ainantsika sy nataontsika teo anatrehany, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, na tamin'ny fihetsempo, na tamin'ny fifandraisana amin'ny hafa, na ko tamin'ny fisainana. Iara-mivavaka isika. Ry Andriamanitra o rainay, ndreto zay manetry tena manatona anao, miaiky fa tsy tanteraka, na dia fantatray aza ny marina, dia tsy ny tanterahanay zany. Ary na dia tao am-ponay aza ny anatanteraka ny tsara, dia matetika tsy efanay zany, satria mandeha araka ny nofo zay ary tsy mitoky feno sy tanteraka aminao. Fa ny fisainanay, ny fijeriny manodidina, ny fihetsempo manokana, zany ny manetsika anay, fa tsy ny herin'ny fananao masina zay mitoetra sy monina ary miasa ty anatinay. Anika tsy nay nanome voninahitra anao zay. Raha nanome voninahitra ny olona dia nataonay zany. Nitady voninahitra ho an'ny tenanay, nataonay zany. Tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra zay, fa mbola nifikitra amin'ny zavatra mandalo. Tsy tiany namanay tahaka ny tenanay zay, tsy tahaka ny tiavanao anay ny entinay mitiany namanay, fa ny fihetsemponay sy ny fitiavana amin'ny maha-olombelona. Tompo, matetika dia rendrika ao anatin'ny fakapanahy zay, ka ny fahotana zay tokony ankalainay no nanjary nakamaminay ary dia sahanay natao teo masonao. Nefa Tompo, ka ny amin'iza moa zay, ianao ny manana ny teny ny fiainana mandrakizay, ianao ilay Andriamanitra ny famindrampo, ianao ilay Andriamanitra tia dia tia anay mba ho vonjena miaraka ny fiangonana. Rainay be famindrampo, ny tananao zay mamelana Diovy zao tana, sasao zay no afakely, ary vaozy ny fanainay no vonona ny fitiavana Jesosy fizanaka ny jerenay tana. Maria
olona ka andangy zay manatona ho izy tsy mba ho laviko mihitsy ko anao zay nanatona azy marina tokoa ny aiky ny fahotanao sy ny fahalemenao dia raiso ny teny fampanantenana izay anorenana ny finoantsika fefanavelan'Andriamanitra ny elontsika iara-mitsangana isika fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana fa ny rason'ny Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipentina ka dia hoy Jesosy zaho koa tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony ko dia ambara fa voavela ny elokao no ny anaran'ny Kristy masina midera ny tompo amen 3:7 andininy fahatelo ny olona voavela eloko dia mahay mamela ny eloko ny namany koa dia zany no ananganantsika mba hay amela ny eloko niza nananantsika alahelo nanana fitohina antsika ary zao ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika izay voavela eloko ko mitafy faminram-po sy fiantrano famindram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olombofidin'Andriamanitra sady masina ny malala mifandeferaka amin'ny famela eloko ianareo raha misy manana elo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka isika mba andre ny teny voarakitra amin'ny soratra masina isika ataontsika ny hira fa 500 ny andininy voalohany teny mpanafaka teny mpampiorina sy mpampahery ary teny fahazavana isaoranay ianao satria omenao malalaka ho anay zany teny zany
mba hananana fiainana be dehibe ary ahatonga anay izotra amin'ny lalany mandrakizainao fa tsy hivily ho amin'ny lalan'ny fahaverezana izay anafahanao nanafahanao anay. Ankehitriny ary Tompo dia mangataka aminao izay manamasina anay amin'ny fahamarinana satria ny teninao no fahamarinana. Amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy, ilay teny velo, ilay teny tonga nofoka nonona taminay. Amen. Ny teny voalahatra ho amin'ity alahady farany amin'ny volana Jona ity dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekela mpaminany, 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 2:30. Ezekela 7:20, 2:20 ka hatramin'ny 2:30. Toizana amin'ny taratasy 2 soratan'i Paolo an'ny Korintianina 4, Korintianina 2:4, ny 7 ka hatramin'ny 5:20, Korintianina 2:4, 7 ka hatramin'ny 5:20, ary ny filazantsara amin'ny Marka 5:5, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20, Marka 5:5, 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia vakitsika misesy araka izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ezekela 7:20 manomboka amin'ny 2:20. Fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ny fahadisoany rehetra izay nataony tsy ho tsarovana amin'ny intsony, ho velona izy noho ny fahamarinana izay nataony. Mositra kokory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy hoy Jehovah Tompo, fa tsy nialany amin'ny alehany mba ho velona izy. Raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy, ho velona va izy. Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahadisoana izay nandisony sy ny fahotana izay nanontany dia ho faty izy. Nefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Mienonga ery taranak'Israely, moa ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velominy ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nefa hoy ny taranak'Israely, tsy marina ny fitondran'ny Tompo. Ry taranak'Israely, ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Koa samy tsaraiko araka ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafotoinana mahameloka anareo intsony izany. Esoro afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo, fa nahoana no faty ianareo re taranak'Israely. Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehovah Tompo, koa mibeba ianareo mba ho velona. Amen. Korintianina 2:9, ny 7 ka hatramin'ny 10:20. Korintianina 2:9. Fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa ny tombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zotom-pon'ny sasany mba hizatoetra ny hamarinan'ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy, dia tonga malahelo ny aminareo, mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany, fa mahatsara anareo izany, satria tsy ny fanaovana ihany, fa ny fikasana koa aza dia efa natompokareo teo alohan'ny sasany atry ny taonitsy. Ataovy tanteraka ary izany, ka tahaka ny nazotoanareo foninkasa, dia aoko tahaka izany koa no hatanteranareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka izay ananany no akasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy ny ahatonga fitsaharana amin'ny sasany, ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao, ny haben'ny arenareo no afaka ny alahelonareo, ary ny haben'ny arenareo kosa no afaka ny alahelonareo, mba hisy fitoviana
araka ny voasoratra hoe ny nanangona be tsy nananamby ary nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Dia ara-mitsangana isika amaky isy andreny filazantsara. Marika toko 5 ny 7 ka hatramin'ny 7. Ary rehefa nitan-tsampy kely indray Jesosy ka tonga teny Epita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahitany Jesosy izy dia niankohaka teo amin'ny tongony ka ningavy fatratra taminy hoe, marary fofaty ny zanako vavikely, andeha re mametraha ny tanana ao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka tamin'izay izy, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ka nifanity taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana, fa vao maika ny anarary kokoa aza. Ko rehefa nareny amin'ny Jesosy izy, dia nakeo voany namaky ny vahoaka ary nanindry ny lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiny ihany azo ny voatendriko dia ho sitrana. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny, ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatra Jesosy fa nisy nihery niala taminy, dia niodina teo fovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, izy zany nanindry ny lambako zany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka mifanety aminao zao, ka hoy ianao hoe izy zany nanindry aho. Ary nijery manodidina Jesosy izany vehivavy izay efa nanao zany. Fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy, satria fantany izay natao taminy. Ka dia nakeo aminy izy ka niankohaka teo anatreny, ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nasitranana anao, mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy, dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, efa maty ny zanakao vavy, nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoany Jesosy zany teny nataony zany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany anaraka azy, afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalanin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan'i Jesosy nitabataba, dia ny olona izay nitomany sy ninaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany, tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niomiazy fatratra ny olona, fa nandroka azy rehetra izy, dia nitondra ny ray aman-dreny razazavavy mba amin'ny olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy an-drazazavavy. Dia nandray ny tanan-drazazavavy izy ka niteny taminy hoe, talita komy, izany hoe raha dika ry zazavavy, hoy izaho aminao mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay razazavavy ka afa nandeha, fa efa 12 taona izy. Niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy, mba tsy ho fantatry ny olona izany, ary nasainy nomena hanina razazavavy. Mini
zato indimy faharoa mialoha mitondrana miafatra amintsika. Mbola iara-mivavaka isika riavana. Araka izany irana izany Tompo dia mitenena araka ny fanaonao, fa ny teninao ny sakafo ho an'ny fananay, ny teninao ny tanjaka ho an'ny finoanay, ny teninao ny fanantenana velona izoranay ao amin'ny ho avy, ary ny teninao ny mampiorina ny fitiavanao aty anatinay, mba azahoanay mandeha amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay. Koa dia mitenena indray Tompo araka ny fombanao, fa voninkaino anao izay mpianatra ao. Amen. Manan-karena dia manan-karena ny perikopa izay voatondro ho iaraha mamaky amin'ny fiangonana kristianina manerana ny Eoropa amin'ity alahady 7 ny volana Jona ity. Hanika tsy hanam-potoana isika amelabelatra ny amin'izany, fa ny lohahevitra ho jerentsika kosa avy amin'ireo perikopa 3 na 4 akory azy, miaraka amin'ny Salamo 30 izay nanomboana ny fotoana, dia ny hoe Andriamanitra fitiavana ny Andriamantsika ka mamonjy izay rehetra mibebaka marina sy mandray ny fanavaozany. Andriamanitra fitiavana ny Andriamantsika ka mamonjy izay rehetra mibebaka marina sy mandray ny fanavaozany. Misy lafiny roa jerentsika ao amin'izany lohateny izany. Ny voalohany dia ity: mamonjy antsika amin'ny fahotana rehetra Andriamanitra, na koa hoe mamonjy antsika amin'ny ota rehetra Andriamanitra. Dia lazaina amin'ny fomba hafa koa, mahavonjy sy mahadio amin'ny fahotana rehetra Andriamanitra. Ary ny faharoa, mitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fiavaozana na ny fiainana tanteraka Andriamanitra. Mitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fiavaozana sy ny tena fiainana, la vraie vie Andriamanitra. Dia ho jerentsika ireo lafiny roa ireo. Voalohany, mamonjy sy mahafaka antsika amin'ny fahotana rehetra Andriamanitra. Ny Andriamanitra ambaran'ny Baiboly ry havana dia Andriamanitra fitiavana. Ny fitiavana nanosika azy ary zao tontolo zao, ary mbola fitiavana ihany koa nanosika azy hanavaka ny olombelona amin'ny zavaboary hafa rehetra, navahany mba hiombonaina aminy, nataony tahaka ny fofony fofonaina mahavelona, mba hiombonaina aminy. Faharoa, mba hiombo toetra aminy, nataony tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny nanaovany azy ozy. Mahatonga ny olona hanana ny toetrany, hiombo toetra aminy. Ary fahatelo, mba hiombo nasa aminy. Ary ny Tompo namponina ny Adama tao amin'ny Sahedena mba hiasa sy tandrina azy. Tiany manokana tamin'ny zavaboary rehetra ny olombelona, ka tiany hiombi-piainana aminy, izany hoe hanana firaisana feno aminy. Saingy niodina, nandany teniny, ary niainy teny hafa, nanaraka lalana hafa, tapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Vokatra izany nandova ozona sy fahoriana
ary fahafatesana. Na izany aza nefa dia tsy fon'Andriamanitra ny olombelona ka nanomanany famonjena. Ny testamenta taloha manontolo dia mitantara ny lalana sy ny fomba nentin'Andriamanitra nanomana ny famonjena ny olombelona rehetra izay no arian'ny tanany mba tsy ho ately ny fahafatesana mandrakizay. Zany ny testamenta taloha, fanomanana ny famonjena ny olona rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy. I Davida izay voalaza fa lehilahy araka ny fon'ny Tompo, asan'ny apôstôly 7:2. I Davida dia nanandrana sy nahita ny faharipon'Andriamanitra izay nasehony taminy. Ka na dia lehilahy nanao fahadisoana lehibe azy, tsy vitany hoe nangalabadin'olona, fa namono olona, zany Davida zany, rehefa nifona tamin'Andriamanitra dia namindrano fo. Ary io Davida io ihany, na dia nandalo aretina, nandalo sedra maro samihafa azy, rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra, izy Davida no teny dia nositraniny ary nampodiny ray ny ainy. Nivakitsika tamin'ny Salamo 30:2 teo zany. Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra manasitrana, Andriamanitra mamelona ny olona izay miverina aminy, ny olona izay mitady ny famonjena. Fa tsy Davida ihany no nanehoan'Andriamanitra izany, fa ny firenena izay nifidiniko dia ny Israely manontolo zany. Fa nanomboka tamin'izy no afahana tsy ho andeva avy any Egipta, ka hatramin'izy nampiverenin'Andriamanitra indray tany amin'ny taniny, rehefa babo nandritry ny 70 taona tany Babilôna. Antsika amin'ny tantarany Ezra sy Nehemia zany. Dia asehon'Andriamanitra ny faharipony sy ny famindram-pony. Nahoana? Tsy foin'Andriamanitra ho very ny olony. Tsy foin'Andriamanitra ho very ny olombelo. Ary ty fanambaran'ny Tompo amin'ny alalan'ny Ezekela mpaminany ty, ny tena mampiseho zany toe-pon'Andriamanitra zany. Fa toe-po zany, tsy asan-tselika zany, fa tao aminy zany. Mositrako akory va ny fahafatesan'ny ratsy fanahy ho ny Tompo? Mositrako va? Andriamanitra miferonaina, Andriamanitra mahatsiaro marary. Zany lay Andriamanitra mijery ny olombelona very noho ny fahotana. Andriamanitra tsy tafandrimandry ary malahelo mafy manoloana ny fahaverezana na ny fahafatesan'ny ratsy fanahy, na ny mpanota ho isika, na iza na iza. Raha manko tsika rehefa mijery ny mpanota dia le mpanota havantsika ihany, na le mpanota ao am-piangonana ihany, na le ny mpanota rehetra tian'Andriamanitra ho vonjena. Ary marary izy ny amin'ny fahafatesany reny. Fitiavana ane zany. Raha tsy manana fitiavana, tsy manana zany. Raha tsy manana toe-po tahaka zany. Tia Andriamanitra ary tiany olombelona rehetra mba ho vonjena. Hanika na eo aza ny fahamarinan'izy Andriamanitra zay tsy azo tikaina, satria Andriamanitra ny fahamarinan'izy. Na eo aza ny fahamasinany zay tsy azo lotoina, satria Andriamanitra ny fahamasinan'izy, Andriamanitra ny fahadiovan'izy. Dia nanindry fo ny Andriamanitsika ary namindra fo amin'ny mpanota na iza maniry sy mitady ny famonjeny. Zay ny antson'ny soratra masina hoe fahasoavana. Tsy melabelatra ny amin'izany moa tsika. Fa ny zavatra zay tsindrina dia ity: tsy tafandrimandry ny amin'ny mpanota rehetra maty fanahy Andriamanitra. Ka zany ny antsony sy tadiavan'ny very rehetra na iza mba hiverina aminy ka handray ny fanafahana sy ny famonjena. Hoy izy ao amin'ny Isaia 1:9-20: na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsiana mba ho tahaka ny oram-panala.
Ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily azy, dia ho diovina mba ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Tsy vitany hoe ny ratsy fanahy rehetra ny tian'Andriamanitra ho vonjena ka antsony anatona sy andray ny famonjeny, fa ny fahotana rehetra koa hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny izay everina ho goavana indrindra, maloto indrindra, hain'Andriamanitra diovina, hain'Andriamanitra fafana. Na mena tahaka ny misondraza ho izy, ho fotsy tahaka ny oram-panana, hainy, mino zany ve isika? Mino vany ve isika ka manaiky anatona azy sy andray ny asa lehibe feno fitiavana izay sehony antsika. Indraindray dia mihevitra ny olona fa ny fahotana lehibe ny fahotana mahafaty. Ny soratra masina dia milaza mazava fa ny fahotana rehetra dia mahafaty. Tsisy hoe fahotana kely na fahotana lehibe. Misy ihany teniny aza misy fahotana mahafaty ary misy tsy fahotana mahafaty, mila zavainy zany. Fa izay ambarany amin'izany dia ny fahotan'ny mpanota sy ny fahotan'ny olona izay manan'Andriamanitra ao aminy, araka ny voalaza teo ao amin'ny Jaona voalohany zany. Raha milaza tsika fa tsy manana ota dia mandainga, manana tsika. Fa antsony ibebaka, antsony anatona azy, ary resantsika amin'ny tapany faharoa zany, antsony anatona azy, ary rehefa manatona azy dia misy matoky ainy fafana, ainy diovina, ainy avaozana. Fa ity tsy mianina fotsiny amin'ny fanafahana antsika noho ny ota na noho ny fahadison-dalan'Andriamanitra, fa manitsy ny diantsika sy ny fiainantsika kosa izy mba tsy hiverenantsika itsony any amin'izay nahalavo. Ary zay ny fizarana faharoa, mitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fiavaozana na ho amin'ny lalan'ny tena fiainana Andriamanitra. Hoy ateo hoe tsy mianina fotsiny na afa-po fotsiny amin'ny famindrana foantsika Andriamanitra, amin'ny famelana ny helontsika, fa Andriamanitra pédagogue le Andriamanitra, ary Andriamanitra feno fahendrena Andriamanitra, ka mitarika antsika ho amin'ny lalan'ny fiavaozana sy ny tena fiainana. Hoy Paoly apôstôly, ataontsika izay maty noho ny ota ahoana no mbola velona aminy ihany. Romanina 9:2. Aroy ny apôstôly Petera, ny ambo miverina mihinana indray izay efa nalohany, ary ny kisovavy efa nisasa dia miverina mihosom-potaka indray. Petera 2:2, 9:2. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, ataontsika izay novonjena tamin'ny ota izay nahafaty antsika, ataontsika izay novonjena tamin'ny ota ahoana no mbola hiverina amin'izany zavatra nahafaty zany ihany. Zany no hevina. Ataoko fa ny olona sensé rehetra mieritreritra dia manaiky an'izany ho marina. Io ve ny nahafaty dia io indray no mbola hiverenana. Marina fa isaky mifona amin'Andriamanitra isika, ka mifona amin'ny fomadio ny amin'ny fahadisoana amin'ny heloka izay nataontsika mamindra fo Andriamanitra ary mamela heloka Andriamanitra. Saingy izao, tsy pédagogie an'Andriamanitra ny ampitoetra antsika ao anatin'ny fanaovana mandroso miverina, ataontsika hoe va et vient. Tsy pédagogie an'Andriamanitra no mametraka antsika ao anatina va et vient entre ny ota sy ny famelan-keloka foana, ka dia manota dia avela heloka, dia manota dia avela heloka, dia izay. Dia izay ve ny fiainana? Tsy pédagogie an'Andriamanitra zany. Fa Andriamanitra ao amin'ny fahendren'ny lalina dia nanomana lalana mba hizorantsika sy handrosontsika ho amin'ny tena fiainana, dia ny fandresena ny ota sy ny herin'ny fahafatesana. Nanomana lalana ary mampizotra ho amin'ny lalana ho amin'ny fandresena ny ota sy ny herin'ny fahafatesana Andriamanitra. Io natao hoe fiavaozana na fiainam-baovao. Hoy Paoly apôstôly, raha misy olona amin'ny Kristy dia ao anantoiny olom-baovao izy.
io lalany fiavaozana io ny lalana andehanantsika iaina ny tena mahazanak'Andriamanitra. Fa ny olona miaina ao anatin'ny io ao anatin'ny va-et-vient, ota mifona dia olona tsy mivelona ny mahazanak'Andriamanitra feno azy fa olona manararaotra ny famindrapon'Andriamanitra sy ny faharipony. Tsara angely Andriamanitsika io. Ahoana lazany Jesosy azy? Mamposaka ny masoandrony amin'ny adala sy ny endry izy, ary mandrotsaka ny ranonorana amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Zany angeny ataony, ary dia mbola manararaotra zany ny olombelona, fa tsy zany ny fiainana mandrakizay, ary tsy zany ny tena fiainana. Zaho avo Jesosy mba hanome azy fiainana sady hanome azy be dia be. Io dia mandalo amin'ny fiavaozana, ary ny fibebahana no apetraky ny tompo lalana ao amin'izany. Ny fibebahana aintsika tsara moa io, fa saingy mila verina ihany hatrany, fa misy dingana 3 ao anatin'ny fibebahana. 3. Ny voalohany, ny miaiky sy mibaboka ny fahotana. Zay no dingana voalohany amin'ny fibebahana. Ny dingana faharoa, mifona sy mangatam-pamelana. Ary ny dingana fahatelo, mandeha amin'ny fiainana vaovao. Ndeo jerentsika vetivety reo. Voalohany, miaiky ny fahotana. Voalaza ny soratra masina, fa raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatsika. Arak'izany dia mila miaiky ny fahotantsika isika. Iza moa, na inona moa, ny mampafantatra atsika ny amin'ny fahotana. Move za ihany ny tena ty fahotana, ty tsy fahotana. Move mialatsiny raha misy rasoana rakoto ato, move rasoana rakoto no iteny aminao hoe ty ny fahotana, tsy ry havana. Ny tenin'Andriamanitra no manondro ny fahotana. Noho izany mila miaino ny tenin'Andriamanitra isika, ary miaiky manoloana ny tenin'Andriamanitra. Fa sarotro zany. Fa inona ny mampiaiky antsika indray ny amin'ny fahotana, mandresy lahatra antsika, dia ny fanahy masina. Ny soratra masina manondro ny amin'ny fahotana, ary ny fanahy masina mandresy lahatra ny amin'ny fahotana. Fa zao mila miaiky fahotana isika. Raha tsy haintsika zany angatao amin'ny fanahy masina. Faharoa, ny olona mibebaka dia mifona sy mangatam-pamelana. Hoy Davida, rehefa le nanao eloka be vava araka ny lazaiko teo izy, taminao dia taminao ihany no notako, ary zay ratsy teo masonao no nataoko. Teny amin'ny tompo izy, mba ho mariny ianao raha miteny, ary tsy manantsiny raha mitsara. Tsy ampy ny miaiky eloko ary havana, fa mila mifona sy mangatam-pamelana amin'Andriamanitra isika. Misy olona rehefa mba hatsapa fa nanao fahadisoana, dia miezaka manariny zany amin'ny herin'ny tenany. Ene, efa niova. Ianao niova, fa lay Andriamanitra nampararinao ne mbola marary. Move ny fona taminy tokoa ianao. Ndrandray adinitsika fa tamin'Andriamanitra isika no nanota voalohany, ary ny fon'Andriamanitra no niratra intsika voalohany tamin'ny ota rehetra zay natao. Na dia ny teny hijery amin'ny maso vilana ny namako fotsiny aza, marary amin'izany Andriamanitra, satria zanak'Andriamanitra io. Ko mila mifona amin'Andriamanitra aloha isika. Avy eo dia mangatam-pamelana makany amin'ny olona zay nanaovana fahadisoana, miaiky eloka sy mifona. Andriamanitra ny voalohany, vo ny olona. Fa tsy izy koa ilay miteny hoe anaisy Andriamanitra rery zany e, tsisy idiranareo amin'izany, tsisy idiran'izaniza amin'izany. Hanika dia manadino mamitra-pihavanana amin'ny namana zay nanaovana fahadisoana. Mila mifona sy mangatam-pamelana amin'Andriamanitra sy amin'ny olona isika. Ary ny fahatelo, dia ny mandeha amin'ny fiainam-baovao. Zany hoe tsy mandeha amin'ny lalana na miazona ny toetra sy ny fomba zay nahatonga nanao ny fahadisoana, fa avy ao anaty ao angeny mahatonga antsika hanao fahadisoana.
Jesosy dia miteny an'izany, avy eo anatin'ny fo ao izy ny teny ratsy. Io lela io ihany nozy izy no anozonana sy isaorana. Hanika mila avaozina. Avaozina ilay fo anaty. Ka tsy olona no fafana fahotana fotsiny isika. Zay asan'Andriamanitra manadio antsika zany. Asan'Andriamanitra ataony ho antsika zany. Ka raisitsika. Fampandresy ny herin'ny ota koa isika. Mandresy ny loharan'ny ota isika. Ary zany dia asan'Andriamanitra zay ataony amin'ny alalantsika. Miara-miasa amin'Andriamanitra izany isika. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, iny rehefa tonga vaovao reo. Ilay olom-baovao na olona ny vaovaozina dia olona mizotra ho amin'ny lalana vaovao izay tsy mampanota. Zay no heviny. Mety ho tratra ihany ene, mety ho lavo ihany ene, dia miverina. Dia miverina. Saingy araka ny nambarako teo, tsy ao anatin'izany va-et-vient zany, fa mandray ny fanavaozana. Raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy, tanterahany fanahy masina ao amintsika zany. Paoly apôstôly dia nanondro ny lalana ao amin'ny fiainam-baovao io. Hoy izy ao amin'ny epistily ho an'ny Galatianina, mandehana araka ny fanahy, dia hoana ny toyny, dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo. Galatianina 5:5. Satria mifanipaka, satria mifanohitra ny asan'ny nofo sy ny fanahy. Ny fomba mahomby indrindra, tsy latsahanao amin'ny asan'ny nofo, na ny fanarahana ny lalan'ny ota, dia inona? Ny katsaka ny sitrapon'Andriamanitra sy manatanteraka izany. Ny miaino ny tenin'Andriamanitra sy mankatoy izany. Vao maraina, vao manomboka mihiratra ny masontsika, ka hatramin'ny kipiny iray rehefa atory, dia mila mametra-panontaniana amin'ny fo madio hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho sainiko, tiany ho tenenin'ny vavako, tiany ho tanterahako mandritra ity andro ity. Fa raha tsy zany tsika mandeha fotsiny zay miseho ao ho avy izy ary ny fakapanahy dia tsy kely lalana. Fa raha manana izany toe-po zany isika, tsy hanam-potoana firy iviliana anaraka ny lalan'ny ota sy ho lavo amin'ny filan'ny nofo. Fa zao ny fanontaniana, tena te handeha amin'izany ve isika? Te handeha amin'izany tokoa ve isika? Sa mbola hianina fotsiny amin'ilay mandroso miverina, va-et-vient, manota dia mifona dia vao vela eloka, dia manota dia mifona indray dia vao vela eloka, dia mifona indray, avy eo reraka. Tsy mifona tsony ingany sasany avy eo reraka. Kto zay ihany no atao tontolon'ny androko. Ry havana, tsy handeha amin'izany lalana izany isika. Te handeha amin'ny lalan'ny fiavaozana ve isika? Ka te hanararaotra ny faharom-pon'Andriamanitra, manome antsika ny fanahy masina. Fa tsy te hanararaotra fotsiny ny famindram-pon'Andriamanitra, ka dia hanao mandroso ny verina, ka dia manao ohatr'izany koa ny fiainam-panahintsika, miaka-midina, manao yo-yo. Raha tsapantsika marina tokoa ry havana ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, sy ny alehibe ny fanomezana ho antsika, hanomezany antsika ny fanahy masina, dia tsy salasalitsika anatin'azy mba ho dioviny amin'ny ota sy ny tsy fahatanterana rehetra, fa mahay manadio amin'ny loto sy ny ota rehetra Andriamanitra, ary manaiky hanadio sy hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra. Fa raha tsapantsika koa ny hatsaran'ny fikasan'Andriamanitra ho antsika, dia ny hahatonga antsika ho tena zanany, miaina izany mahazanak'Andriamanitra zany, miombonaina amin'ny Kristy, dia tsy hanina fotsiny amin'ny fanafahana ny otantsika, zay matetika ateraky ny tahotra. Misy ange mivavaka fa matahotra afo be, zay ny tena mahatonga azy mivavaka io. Tsy fahatsiarovan-tena hoe zanak'Andriamanitra ka tokony iainana zany, fa matahotra afo be. Misy matahotra sao dia voasazy, kapohan'Andriamanitra indray azy ao, dia ndeha mba hivavabavaka. Tsy zany. Fa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany satria zanany. Zanaka tiany ary tia azy amin'ny fo rehetra,
amin'ny saina rehetra, amin'ny fanahy rehetra ary amin'ny hery rehetra. Ekentsika ve zany? Sitratsika ve ny andeha amin'izany e? Sitratsika ve ny velona amin'izany tokoa? Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazay mifanahy amin'ny fiangonana. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary izoranareo amin'ny lalan'ny tena fiainana, ahatonga anareo mpandresy, mandresy ny herin'ny ota ary mandresy ny fandronan'ny fahafatesana. Matoky ilay ny antso anareo amin'izany, satria efa nandresy izy ary mizaro zany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
Ny mpitandrina sy ny komity ny FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompo ny asa. Toy izao ny vaovao azo amboara amintsika anio vaovao any tafo. Famangina manjo ampatsiahivina isika zany fa ny famangina ny fianakaviana Andrianavo Mahery Kekesianta izay namoy irainy dia ho tanteraina anio. Taratasy fisaorana. Andriamatora Kotiniaina Rapanarivo Andimvady sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina, ny komity ary ny mpianakavin'ny finoana eto amin'ny FPMA Toulouse. Tamin'ny fitrotroanareo ambavakanay, ny fampaherezana ary ny feim-pihavanana nataonareo tamin'ny namozanay ny malalanay. Andriamanitra manankarepasoavana ny hamaly fitianareo ka hitahy anareo tsirairay avy. Rakimpisaorana. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. Psaume 28, 7. Fianakaviana iray nandray fahasoavana manolotra 300 € izay mitsinjara toy izao. 150 € ho an'ny trano fiangonana, 50 € ho an'ny fiangonana ary 100 € ho an'ny mpitandrina. Mangataka ny iran'ny atokopihira mitondra ny lohateny hoe grâce de Dieu izay voavy ny anontsika teo. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina. Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet prochain, la STK Toulouse participera à la retraite nationale des STK intitulée Un pour tous, tous en un, qui aura lieu sous format virtuel avec les autres villes. Selon l'organisation, ceux qui se sont inscrits vont se rassembler au niveau local pour partager ce moment et pour célébrer le jubilé 20e de la STK nationale. Tindray vaovao mombani STK Toulouse. Dans le cadre du jubilé 25e anniversaire de la STK Toulouse, les jeunes souhaiteraient intégrer les anciens membres à cette célébration. Pour cela, il sera possible de formuler votre souhait de participer dès la semaine prochaine à travers un formulaire qui sera communiqué sur les réseaux FPMA Toulouse. Le formulaire sera disponible pour une durée de 3 semaines et toutes les informations et précisions y seront indiquées. Alors, aux anciens membres STK depuis 1996, nous vous inviterons à vous joindre à nous dans l'unité, la joie, le partage et l'édification de son Église. À Dieu seul soit la gloire, la STK. Vovom kiaskania safitandremana. Tsy misy ny permanence amin'ity herinandro ity satria mandeha manao asa missiona nasional ny mpitandrina any Paris. Vaovao mikasika ny trano fiangonana. Mba ahazoana mandroso amin'ny fanatanterahana ny soritra asa trano fiangonana ary rehefa natsangana ny komitin'ny trano dia mangataka atsika rehetra mamerina trano ny antso atsika mpianakavin'ny finoana mba hiditra anatin'ny iray amin'ireo komision 10. Ho fampatsiahivana ireto avy izy ireo: commission veille spirituelle, commission mobilisation et dynamisation, commission communication, commission juridique et investigation, commission financière. Aza miaotra manantona ireo tompon'andraikitra misoratra anarana. Vaovao mikasika ny étude biblique. Misy ny étude biblique amin'ny talata 9 amby roapolo jona amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Ny fifanakalozana dia mifototra amin'ny famerenan'ny ekipa ny asa soratra mikasika ny fitiavana araka ny soratra masina na koa hoe l'amour selon la Bible. Marina fa io ny fampianarana farany amin'ity taom-pianarana ity mialohan'ny fialan-tsasatra. Dia toy izao indray ny diarintsika ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 4 jolay izao dia arahina fandraisana ny fanasan'ny tompo any amin'ny temple du Salin ary manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ny fanompoam-pivavahana rehetra mandritry ny fialan-tsasatra dia ho tanterahina ato amin'ny vieux temple avokoa ary manomboka amin'ny 10 ora maraina sy mandeha mivantana amin'ny YouTube.
izany dia manomboka amin'ny alahady 2 jolay ka hatramin'ny alahady 7 aogositra. Dia mbola hatreto lory avina dia mbola mitoy hatrany ny fisoratana anarana amin'ny fanatrehana ny fanompoam-pivavahana mandra-pahazo ny fepetra vaovao avy amin'ny fanjakana. Misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ary manentana antsika hitondram-bavaka ny asa ny fiangonana rehetra. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny voatonga na sendra mandalo ka miara-mivavaka eto androany ka raha misy amintsika ireo anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana Ara-Tsofindrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly zay mandray anareo sy miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Tianay ny aneo aminareo ny hafalimponay satria hoy ny tenin'Andriamanitra zay namboarin'ny malagasy hoe ny tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy. Araka izany ny fiarahanareo taminay teto dia nanampy be dia be anay tamin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny fanandratana vavaka. Dia makasitraka anareo indrindra zay ny amin'izany. Ary dia mitsodrano anareo zay. Andriamanitra ny fahasoavana zay mitondra anareo eto ane izy hatanteraka soa ny antony hitoeranareo na andalovanareo eto Toulouse. Ary izy hatanteraka soa izay ataonareo rehetra ninonina ka arovany amin'ny ratsy ary indrindra ho fianony ny fanambinany. Dia tsaroa fa na oviana no mitoetra na mandalo eto ianareo misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompoko makasitraka mahazo mipetraka nareo. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanatitra isika izao ry havana manao ny hira fa 920 isika. 920 dia ao anatin'izany tatazana ny rakitra indray mandeha monja. Tsaroa fa zay manome fifaliana no kasitrahan'Andriamanitra.
mbola hivavaka isika. Tompo misaotra dia misaotra anao zay noho ity fotoana ity. Misaotra noho ny teninao zay mampatsiaro anay indray. Fa fiainam-baovao no maninao anay. Fiainana mitomboka aty ary mitohy amin'ny mandrakizainao. Ampio zay mba andeha amin'izany lalana zany ka ho tena mpandresy, mihoatra noho ny mpandresy azy, noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao amin'ny Jesosy Kristy. Ankehitriny dia tianay nitrotro ambavaka, hitondra eo aminao ireo namanay, ao ireo sahirana, ninninona antony zany fahasahiranana zany, ninninona endriny, efa nitononao mpamonjy anay ianao, jereo reny namanay reny ary afao, ho voninahitra ao ary indrindra famelombelomana ny fony. Mivavaka aminao zay ho an'ireo namoy havana, ampionony amin'ny filazantsara amin'ny fitsanganana amin'ny maty, ary ataovy mihoatra noho ny mpandresy satria ianao no efa nandresy ny fahafatesana. Mivavaka aminao zay ho an'ireo mararina ny tokantrano na ny amin'ny hopitaly, ampaherezy Tompo, ary ianao no hatanteraka ny fitsaboana rehetra, hanome hery ny fanafody sy hanome fahazavantsaina ny mpitsabo, zay tsy hain'ireo fa zavaboarinao ihany ireo. Dia nao Andriamanitra no angatanay natsotra ny tananao, hanome fanasitranana ho an'ny namanay. Mivavaka aminao zay ho nandray fahasoavana, ataovy mahay misaotra ary ataovy mahay mankasitraka anao sy mizara amin'ny hafa. Dia entinay mivavaka aminao Tompo ty firenena mampiatrano anay ity, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Dia mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara, misaotra noho izao fa 200 taona ny fahaleovatena izao, ary mametraka ny firenena eo aminao zay. Mba ho ianao Tompo, lay Andriamanitry ny firenena rehetra, ianao no hitondra fiadanana ho an'ny firenenay, ianao no ampandry fahalemana ary anome ny fanahy ny fihavanana an'ny malagasy, me ho an'ny mpitondra ny fahatahorana anao ary tahio ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fandalana ny rariny sy ny hitsiny, ho amin'ny fanarenana ny harem-pirenena ary indrindra ho amin'ny fandrosoana araka ny sitraponao. Dia ampijoroko ny fiangonana ho tena vavolombelona sy fahazavana marina, hitarika ny vahoaka ho amin'ny fanarahananao ary indrindra ho amin'ny fiainana ny tena fitiavana. Dia entinay mbavaka aminao ny asan'ny fiangonana, ny asan'ity fiangonana ity, ary entinay aminao manokana ny vina trano fiangonana. Tompo, ianao no nametraka zany tao am-ponay, dia ianao no angatahanay ahatanteraka zany hatramin'ny farany, ka ampahery ny tsirairay avy sy ampitoetra anay amin'ny rispo, amin'ny faharetana ary indrindra amin'ny firotsahana antsehatra. Dia tahio ny asan'ny komisiona tsirairay avy, ary izay tsy hainy tonona amin'izany vavaka zany, ainao tanterahana, dia ankininay amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy zany, ary akambanay ny vavakay amin'ilay vavaka finona ampianariny anay manao hoe: rainay ô zay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao eto an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ny izay anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloko ataminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Araka ny nambara tamintsika dia misy raharaha anankiray izay hoentiny eto amintsika, dia ny fandaniana ny statut ny association SPMA izay atsangana mba hahatonga ny asan'ny fiangonana afaka hivelatra nefa mifanaraka tsara amin'ny lalàna, ka dia mangataka ny filohan'ny tafo mba androso aty ary iroso amin'izany.